Hoampitomboana ho aminareo mandrakariva ny hery havako ny fahasoavan'i Jesosy Tompo. Amina. Hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay Tompo amin'ny fiandohan'ny herinandro tahaka an'izao, fa tsapanay hatrany ny fitantananao ny fiainanay. Koa dia iriny sangatanay ary ny andraisanao an-tanana hatrany ny mombanay rehetra amin'izao herinandro vaovao izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amina. Araka izany dia misaotra ny Tompo isika fa dia nomeny herinandro vaovao indray voninahitra ho azy. Ary faharoa manaraka an'izay dia misaotra ny Tompo ihany koa isika fa afaka niangona niaraka nivavaka omaly tamin'ireo rahavavintsika katolika noho ny taona vaovao ary indrindra ho fiombonan-tsika koa ao anatin'ny firaisana na ny fiombonana izany ao anatin'izany, ka dia voninahitra ho an'ny Tompo ny amin'izay vita rehetra, ny tenin'Andriamanitra ny fampizarana, ny sakafo, ny lalao samihafa, dia enganemba samy ho tratry ny taona mitsingeroniny isika. Amin'izao fiandohan'ny herinandro izao ary dia ny tenin'Andriamanitra tamin'i Josoa no iriko mba ho amin'ny tsirairay avy isam-batan'olona sy ny isan-tokantrano. Ry havako, rehefa maty Mosesy dia Josoa indray no novidian'Andriamanitra mba hitarika ny zanak'Israely hiditra ny tany Kanana. Dia hoy ary ny Tompo tamin'ny Josoa, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy: tsy hisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao, tahaka ny nombako amin'ny Mosesy nombako anao koa, tsy handao anao na hafoy anao aho. Amen. Josoa toko voalohany andininy fahadimy. Zavatra telo ry havana no mila tsindriana tsara ao anatin'izany. Le voalohany hoe tsy hisy olona hajanona eo anoloanao, izany hoe tsy moramora ny dia mandeha mankany amin'ny tany Kanana. Misy fahavalo marobe, misy ady tsy maintsy ho sedraina, fa dia ambaran'ny Tompo eto izany fa andresy Josoa, andresy ny fahavalony rehetra izy. Faharoa, ambarany eto koa le hoe amin'ny andro rehetra iainana, fa tsy hoe fandresena indray mandeha ihany, tsy indray andro ihany na herinandro ihany na iray volana na ny toy izany, fa mandritra ny andro rehetra iainan'i Josoa hoy ny Tompo eto izany. Tena zava-dehibe izany ary ahitantsika fitiavan'Andriamanitra fa rehefa mamonjy izy dia tena mamonjy feno fa tsy mamonjy tapany fotsiny na ny toy izany. Ary ny fahatelo koa dia le fomba any amin'ny Mosesy dia tahaka ny nombany Mosesy koa ny ombany an'i Josoa, ka tsy handao na hafoy an'i Josoa mihitsy ny Tompo. Izany le hoe toky sy fampanantenana omen'Andriamanitra any Josoa. Ireo telo roa izany le hoe tsara ho tsindriana, kanefa etsy andanin'izany dia tanteraka ireo rehefa hoy ny Tompo eo amin'ity Josoa toko voalohany andininy fahavalo ity ihany koa hoe aza mivily mihitsy anaraka indrindra ny andriamanika fa aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia ho antsika izao izany ny Baiboly iray manontolo, aza ialany ireny. Isika izao koa dia tahaka ny Josoa andeha ho any amin'ny Kanana vaovao, ilay Jerosalema vaovao, ilay any amin'ilay nisy an'i Kristy, dia ilay paradisan'Andriamanitra izany, any amin'ny fiainana mandrakizay. Ry havako, tsy mora koa ho antsika tsy avy isam-batan'olona sy tokantrano ny mizotra makany amin'izany Kanana vaovao izany. Betsaka ny fahavalo, betsaka ny ady tsy maintsy sedraina, betsaka ny zava-tsarotra eo anoloantsika tsiray avy eo, fa tsaroa fa manome tokony ny Tompo ny amin'ny andresena amin'izany amin'ny androm-piainana rehetra, ary manome tokony ny Tompo fa tsy handao na hafoy, kanefa tsy maintsy mankatony tenin'Andriamanitra isika, tsy maintsy manaraka ny tenin'Andriamanitra isika, ary indrindra mifady ny ota sy izay rehetra mandavo antsika isika. Tsy ho tanteraka mihitsy fomban'Andriamanitra raha toa ka minia manota isika, raha toa tsy mankatony tenin'Andriamanitra isika. Ry havana koa dia irariana rety amin'ny fiandohan'ny herinandro tahaka an'izao mba herinandro mpandresena ho antsika miaraka amin'Andriamanitra ity herinandro ity. Amen. Andehantsika ry havako hivavaka. Dia misaotra anao izay ry Tompo Raina izay any an-danitra fa ianao no mampandresy anay. Ianao ihany koa no
tsy mahafoy anay mandritra ny androm-piainanay rehetra. Dia misaotra indrindra Tompo fa ampio kosa izay mba handresy ary indrindra hifady ny ratsy ary hanaraka ny teninao mba hahatongavanay koa any amin'ny kanana vaovao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'ny Tompo. Amen.